Pasateurany Osoa no mandroso indray tokatrantsika ny amin'ny izao zoa mitondra ny fampianarana larana faharoa ambin'ny folo izay hoe avy any amin'ny devoly ny rafitra monoteisme izany no resantsika indray androany mbola avy any amin'ny devoly ihany koa zany aventsika indray zany ny ten'Andriamanitra aloha fa misy teny mena dia aoriana izay tsika hivavaka fa mba meko kely alohan'ny vavatsika ity teny ity hoe patady dinitsy ity ten'Andriamanitra ity aloha hoe Jaona voalohany mialohan'ny vavatsika dia petakitsika misy teny mbo tonga sainareo hoe mba jereo tsara angeny zahatra mahazo Jaona faharoa andiny fahasivy io zany apetakitsika dia hivavakatsika amin'ny fiarahantsika eto indray efa keo ngety zay Jaona faharoa andiny fahasivy zay rehetra mitaraka nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Yehosoa dia tsy manana an'Andriamanitra fa zay mitoetra amin'ny fampianarana ihany dia izy no manana izy zanaka zay no entintsika rehetra mieritreritra dia nitaontsika ary hivavaka amin'ny tatay avy Yehosoa hanamarina ny teny hanaprofo ny hatsarana dia mamerina ny fiarahabanitsika rehetra tokatrano tenaka ny ambasadeurany Yehosoa Ziadia no mandroso atokatrantsika ny amin'izao fotoana izao. Ny fampianarana moa zany dia hoe avy any amin'ny devoly mihitsy rafitra monoteisme io ary izay rehetra monoteista rehetra zany moa dia tena hoan'ny fahavereza satria izay le nivaketsika teo hoe na izy izy mitarika fa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Yehosoa dia tsisy Andriamanitra ary ny ahafantarana fa tsisy Andriamanitra ao mpanoty izy rehetra rehetra ao ary mpitandrana didifolo. Ny atao hoe monoteisme indray zany ahoana indray ary ahoana ny ilazana fa tena avy any amin'ny devoly koa io rafitra anankiray io satria ny anazy indray hono dia izao araka ny vaninandro noho ilay izy ventsika indray ny sary sary mantsy ny tena mitondra betsaka an'ilay zavatra zany io amin'efa voarantsika sary ty raha sy diso aleotsika haka ny sary anyity aleo dia rehefa tsika any amin'ny arsivantsika any ty mba hamora ny fanazavana ka tsy hiverina sary matetika atsika rehefa avy eo fa misy ka misy io eo raha saotsika efa misy io amiteny mihitsy ny ady efa misy le izy dia hijerevantsika ary hoe ahoana ny fipetraka le any zareo monoteisme zany ny eny zareo indray dia tahaka an'izao ny eny zareo arakaraka le vaninandro le izy tamin'ny voalohany iny raha mbola tsy tombo ny ilay zanak'Andriamanitra mbola tsy nankaty zany dia ny anazy zany tena ndray ihany no egalina ny zanaka egalina ny fanahy masina FM le fanahy masina zay io ihany ny eny zareo zany karakaraka ny vaninandro ao izy io dia ity ray ty one tonga dia ty nanao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny testamenta taloha ny domaine dia ny ray ho ny tao tamin'io fotoana io dia ny zanakandray hony ao amin'ny vaninandro na tonga avy any Yehosoa amin'ny testamenta vaovao indray testamenta vaovao dia ny fanahy masina kosany ny tahorinany Yehosoa rehetrarehetra zany ataoko eto ambany etony azy tahorinany Yehosoa zany hoe rehefa lasa zany Yehosoa kanetsika moa Yehosoa dia apetraka Yehosoa fa ny zareo moa Jesosy ny tena marina fa fampianarany demoni aleo misy ataontsika hoe Jesosy satria Jesosy nataony zareo taorian'le zanak'Andriamanitra fotsiny zany taorian'le zanaka zay zany hoe eto zany dia nampitoviany zareo indray ray gala zanaka gala fanahy masina hitantsika tsara nefa tamin'le fampianarana teo fa tena samy hafa mihitsy ny ray sy ny zanaka satria ny ray dia naneraka ny zanaka ary ny zanaka naneraka ny fanahy masina no izany tsy mety hitovy mihitsy indreo zay no demontrentsika kanefa tsika andeo jereva ny ray sy ny zanaka ty moa zany dia somary fohy kely ty fampianarana ty fa tsy lava ary mety lava ihany efa fa arakaraka an'izay misy eo ny zatra misy zany dia izao tena fampianarana tena tsy izy mihitsy ny ty satria rehefa nazavaina ny fanazavana tamin'reto olona reto dia nylazainy ty sary ty fa io izy ilay voalaza rekatra amin'ny bokin'ny apokalipsy trany dia ho any amin'ny bokin'ny apokalipsy tsika dia ty zanaka ty hony araka ny fampianarany zareo tsika aloha hiverina kely maro sarera aiza moa misy n'le izy izy
amotsy ady tsy mbola misy sary pdp ady fangamo irery tena itirery ny sary eo zany de aleo averitsika izy aleo zany averina noratra mihitsy zany e ty aloha ataontsika sary anankiray a de hoe am'zareo ony a ity ray teo nefa tonga tany aleo raiko sary ty aloha de aloha iverinako io zany le fampianaran' zareo a hoe ny lefako miadana mihitsy fa tsy mainky atsika fa tsisy mamaiky atsika ko eo fanao sary anankiray mihitsy iny a zareo iny tavelany iny asoritsika zany iny aloha zao ny zareo monoteisme ataontsika sary de azareo tsara izy le ataontsika verina fona zany ny sary ny ray ihany ony a no egale zanaka zao zany izy izy zafiandriana dada iava io de jereo nge ty hevitra mpitolo be ty e bainareo nge ty izy zany le dada iava io ataontsika sary de azonareo tsara mihitsy ny izy inana to hoe monoteisme izao de ty moa zany ataontsika hoe mitazona boky izy zany efa aveo de le zanaka am'izay eto a tazona an'le ina moa tazona an'le boky ataontsika maintsomaintso ny boky eto de zanaka mitazona an'le boky zany zao de zao ny ataon'le monoteisme hoe satria mantsy eo efa any amy lanitra ny lanitra ty sary ty aloha so ataontsika hoe ciel des cieux io a ciel des cieux anefa any amy lanitra lanitra zany ty histoire ty fa any amy ciel des cieux de am'zareo monoteisme ony a de rehefa nakany amy lanitra lanitra no zanak'io a de miseho amy maha olona anazy zay mihitsy ne frazany zareo fa io dadany ihany ony io a ty andriamanitra ray ty ihany io fa satria andriamanitra io ray ihany fa miseho amy maha olona sorataketo mihitsy zay teny zay hoe miseho zany mba ianaza zareo amin'ny maha olona ony maha olona zay ka raha miseho amy maha olona anazy izy a de mba mitombona ve zany sary zany satria ary ny olona ao anatin'ny monoteisme de mazava efa tena mitandrina didi folo ihany koa izy mbola ao anatin'le hoe deutéronomia toko faharoapolo andininy fahatelo deutéronomia 23 zany système zany zany de mbola anatin'ny didi folo a satria le didi folo miteny hoe aza manandriamanitra fa dy zarery ihany a de araka ny deutéronomia 23 ray exodosy a toko faharoapolo a andininy fahatelo apetrakatsika tsara araka ny exodosy 23 zany a de mipetraka mihitsy ny zany ony fa tandrana didi folo izy noho ny amin'io sary io satria maninony manery foana izy fa tsy maintsy anakaka foana andriamanitra de vokatsy le exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo zany nosatatsika tsara ty fa diso le sotra exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo tsara nga manle whatsapp eo akisaka re amy droite edy de tsy voakasika le toko sy andininy ndraiky izy le akisaka kely eo de raha amin'izao hevitra zao zany a de milaza zany zareo fa hoe anankiray foana andriamanitra fa raha ity olona ny seho ty ona zay tany amy lanitra ny lanitra de amy maha olona anazy io fa andriamanitra ihany io ray foana o zany io andriamanitra io nitianjareo apetraka de apetraka tsika kely tsara moa zany zay teny zay hoe am'jareo zany a raha io andriamanitra io a fa miseho amin'ny endriny samy hafa fotsiny a de ty moa zany tsika tsy miditra am'le fanamasina satria ato raha de fa manana problème hoe ray foana ony io andriamanitra ony de ray ihany zay am'andriamanitra ray anazy a de izy ihany no nidina taty rehefa tamy voalohany a de iny zanak'iny ihany no ny ray ihany koa rehefa aveo a de iny zanak'iny ihany koa ny fanahy masina rehefa aveo a de zany hoe ny fanahy masina ihany ny gala ny ray tena zavatoza mihitsy satria mandika an'le lalàna nampianarantsika tao amin'ny fampianarana larana fino
faraiky ambin'ny folo iny tena nandika mihitsy ny an'le fampianarana larana faraiky ambin'ny folo mihitsy le izy zay milaza fa ny ray de naniraka ny zanaka ary ny zanaka naniraka ny fanahy masina ka nahoana moa zany no hitovy izy ireo hay de efa lala tsy marina mihitsiny fa ity resaka any amin'ny hoe rehefa tany amin'ny lanitsy ny lanitra ty de lazaina fa hoe anankiray any io satria amin'ny maha-olona anazy no nisehony teo satria hitantsika mihitsy fa tena olona io zanak'Andriamanitra io hoe hita hoe io ny zanak'olona io ny zanak'ondry de satria moko le zanak'ondry olona ay zay le izy zay ny zanak'ondry de tena olona mihitsiny izy satria amin'ny maha zanak'ondry azy de izy le ny vonoina de zay amin'ny maha zanak'ondry anazy io natao fanaty teo rahatrehan'ny dada Iava azy de natao zay hoe mahatonga ny zanak'ondry fa io zanak'ondry io nefa de tsinona fa olona zay azaviana tsara amintsika angamba zay hoe io ihany ny atao hoe zanak'ondry ary io ihany ny atao hoe zanak'olona zany ka io Yehosoa io mihitsiny io mihitsy ny atao hoe olona tena olona mihitsiny izy io zany ka raha milaza ianao fa Andriamanitra io fa angamo moa Andriamanitra lasa olona indray eo avaka atsika tena Andriamanitra zay hijerikana zay mihitsy tsika aloha de kariko kely an'izay vitoty antsika aloha ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato nijerevantsika kely vetivetika somary miandry any kely tsika zay afaka mijereva hatrany tsika direct any amin'ny écran fa iraino Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy vakitsika Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy fa iraino Andriamanitra ary iraino mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Yehosoa ilay vohositra izay olona zany io Yehosoa io zanak'Andriamanitra io zany olona de ny fantena mipetraka ave fangamo io Andriamanitra io mety olona de vakitsika rika hatramin'ny nomery toko fafilo izy hoe Andriamanitra tsy mba olona ndray ka aloha tsika ngila izy tena Andriamanitra zay nomery filo angambany ao amin'ny bokyny nomery 23:19 angambany numéri 23:19 vaketsika nge tena Andriamanitra numéri 23:19 hijerevanareo mihitsiny hoe ahoana moa mampitombona an'ity sary ty numéri 23:19 lalàna ato miteny Andriamanitra tsy mba olona nefa ny ahoana zany izy lasa olona ry atao lasa olona de hoe io ihany ny Andriamanitra ray numéri 23:19 vaketsika aminarany Yehosoa numéri 23:19 Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina nefa ny Yehosoa de tena zanak'olombelona mihitsy naterak'olombelona izy zanaka ny Mariasy Yosefa izy tena izy misy olona miteny hoe Mariam anaran'io niteraka ny Yehosoa io zany rehefa tenaraka ny tenin'ny Silamo manao an'izany de marahanareo tena izy tena mba mieritreretra ataotsika tena misy zatra tena tsy azoko mihitsy zany am'le olona milaza fampanaradian'io Andriamanitra marina Jesoa io nefa ny anarana fototra marina zany nke jereo anatin'ny baiboly katolika romanina zay anisany hoe original tamin'ny soratra masina io izy fa Mariangy iny soratany ahy de mahita zay Miriam matampoka fotsiny andreo satria mba am'izay de mba ampitoviana am'le anarana arabo le izy za manao an'izany fa tsy mety zany eny mety misy manana raha anarana mitovitovy am'izany fa anarana normalina zareo de Maria zay azy tokony vavana ohatran'izany zay nge le mahavoan'ny olombelona hoa de io le tsy mahafaka ny fahotana anareo zay nanovanovany zatra tokony tsy hovay re de any amin'ny tsisy daolina le anareo zany fa io moa tsy didira atsika satria tsy de hoe mitondra famonjena le anarana fa mba tiako tenena fotsiny hoe mba mila mba mijery any amin'ny fahamarinana foana atsika mba sy de sodokan'le manao zatra tsy mandeha milohany ohatran'io dao vakitsika ry Andriamanitra tsy mba olona ka andainga nefa antsika mahita teo mihitsiny fa lay Yehosoa de olona ony vakitsika tamin'ny soratra masina teo mazava zany fa tsy le Andriamanitra ray io tsy Andriamanitra ray zany io zanaka io satria
le Andriamanitra ray dia miteny mihitsy hoe za tsy mba olona zany ka andainga, ary izy mihitsy miteny hoe za koa tsy mba zanak'olombelona zany. Nefa ny raha Yahosoa dia voalaza mihitsy hoe fils de l'homme, zanak'olombelona, zanak'olona. Ary dia hitany zanak'olona ianareo zany soratra masina eny amin'ny raha olona ny teny. Haitomany azy ny fihena rehetra fa hitany zanak'olona izy. Nefa dia soratra masina teny hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona, nefa Yahosoa dia zanak'olona. Ingatsika jery soratra kely an'izay hoe zanak'olona zay, any mety tokony tsy andrininy antsika be dia be a. Mbo jerevantsika kely mihitsy le izy zanak'olona zany. Iny jerevantsika anazy tena mitombona tsara mihitsy. Be dia be moa ko le terme zanak'olona ato fa leo tena le mijanona miandry kely mihitsy aloha tsika fa hijery le zanak'olona mihitsy. Aleotsika ale ato amin'ny bokin'ny Apokalypsy mihitsy ny tiantsika ho jerena. Apokalypsy 14:14. Angambany hafa jerevantsika fa ty ohatrany raha ny sarosarotra andreo indray ity fa le ohatrany dia le mahitsy be mihitsy hoe Yahosoa mihitsy. Ty le hoe Yahosoa le zanak'ondry a, fa hitantsika iny fa le zanak'olona mihitsiny a. Apokalypsy 1:13 io tiako jerevana amitsika. Apokalypsy 1:13 le zanak'olona zany hitantsika rehetra mihitsiny izay. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy anakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany any tongony sady ny fisikina mbolamena teo an-tratrany. Io le tiako tenena amitsika io. Io le teo hoe Yahosoa io. Dia ndreo jerevantsika an'le izy. Apokalypsy 1:13 ty a. Hitanareo tsara fa Yahosoa io teneny io. Io jerevantsika mihitsy ny toyiny. Apokalypsy 1:13 io a le 1:13 teo a dia hiditra amin'ny 14 tsika. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy takan'ny volony fotsy dia takan'ny oram-panala. Afetsy mandeha. Ary teo voan'ny fanaovan-jiro dia nisy anakaiky tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony sady ny sikina fisikina mbolamena teo amin'ny tatrany. Zany eto zany hitantsika hoe le zanak'olona zany. Izy io zanak'olona io a. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy takan'ny volony fotsy dia takan'ny oram-panala, ary ny masony takan'le lafo, ary ny tongony takan'ny varana manganohano ohatran'ilay voadito eo amin'ny fanendrehana iny, ary ny feony toy ny firondroan'ny rano be, ary ny tanakitana fiteny any tany ankavanana izy, ary ny sabatra maranitra roa lela ny voaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny dia takan'ny masoandro mirapehitra amin'ny heriny. Ary raha nahita azy aho dia lavo takan'ny maty teo anoloan'ny tongony, zay dia atehatra amin'ny fehizina nendreha tamin'ny tany ankavanana ka na hoe aza matahotra. Izao ny voalohany sy farany. 9:20. Ilay efa velona dia ilay velona. Efa maty aho a, nefa iny velona mandrakizay. Eto zany le zanak'olona dia miteny hoe zay efa maty. Kazy nisy Andriamanitra maty anefany. Io Andriamanitra raha io dia tsy mety maty mihitsy, tsy mety ho zanak'olona mihitsy izy. Feto moa zany resantsika aloha dia le hoe ilay zanak'olona dia Yahosoa, nefa eto ny soratra masina amin'ny bokin'ny Numéro 13:20 teo milaza hoe Andriamanitra tsy mba olona. Zay aloha anankiray. Dia ne soratra masina hoe io Yahosoa io dia zanak'olona hitantsika eto amin'ity Apokalypsy 2:17-20 ty. Nefa nisy soratra masina hitantsika Numéro 13:23 teo hoe Andriamanitra tsy mba zanak'olombelona ka aneny. Efa teny mifanipaka sady zany zay milaza hoe tsy olona io Andriamanitra io, nefa ilay Yahosoa olona. Mazava zany fa Yahosoa dia tsy mety hitovy amin'io Andriamanitra raha inao vilanao viana satria Yahosoa olona, ilay dada malala Yahova tsy olona.
Yahosoa zanak'olona lay dadamalala yafa tsy mety ho zanak'olona zany hoe zay nampitovy an'ireo kosa zany a devoly koa zay nampitovy an'ireo ary tena ao anatin'ny sefer torany jiosy mihitsy manizigizina fa tsy olona izy na zanak'olona izy ka zay nametraka anazy olona sy ho zanak'olona zany a io Andriamanitra raha io nampitovy azy am'le zanany devoly zay nanao an'izany zay na toe devoly de hitanareo am'izany hoe tena hoe manohitra ny soratra masina mihitsy le olona io le mbola vokatry ny rafitra didifolo hoe Andriamanitra iray ihany a mivoaka am'izay ny fahamarinana ny Andriamanitra zatra anankiray le ray izy ary le zanak'koa nefa ny Andriamanitra anankiray izy rehefa nisaina am'izay reo anankiroa ny Andriamanitra mazavabe ivavana sy ankofana ao amin'ny hatsarana ary zay nanaraka an'izany fampianarana zany a afaka ny fahotana tsy manota intsony a satria zay le tenin'Andriamanitra marina hoe aza manota intsony fa tsisy afaka tam'izay fahotana zay mihitsiny a noho ny amin'io rafim-pivavana na rahanareo io zava-toza mihitsy farany tia ny fanaporofona fahatelo fa diso mihitsy monoteisma ozy ny teny'Andriamanitra dia lay velona andiny fahavalambin'ny folo efa maty aho nefa iny velona mandrakizay a sady manana ny fanalidiny fahafatesana sy ny fiainantsika ato amin'ity sohatra hoe efa maty aho io izy io leo tsy pitsika tsara ty sohatra hoe efa maty atao hitan'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny ty hoe de ahoana moa zany ty sohatra masina ty kosany fa ianareo milaza fa Andriamanitra ray ihany egala Yahosoa zanany de ahoana nefa nyty sohatra efa maty ty ahoana io samy mandinika daotsika rehetrarehetra hoe ahoana ty sohatra hoe efa maty hony izy zay lay voalohany sy ny farany hony efa maty ahoana ny tovizany amin'io Andriamanitra ray satria le Andriamanitra ray koa de izy koa ny voalohany sy ny farany samy voalohany sy ny farany io fa na voalohany sy ny farany iny hoe qualité tovizana même qualité zareo fa reo ny momba anazy zany amin'ny mare sy ny zanaka azy hoe mitovy ADN zany resana olombelona fa ny momba azy samy hafa ny ray lehibe de ny ray kely nay miteraka de nay nateraka tsy mitovy re zany de hoy ny soatra masina hoe efa maty aho efa maty zany ty zanaka ty le olona io zany efa maty io nefa ny soatra masina re hoe io Andriamanitra ray io a tsy mety maty zany mihitsy novinoviny anke ty reo ampidirintsika any amin'ny fitehirizana any ianao jerevantsika am'izay le hoe tsy mety maty io Andriamanitra ray io mba henonareo nge ty tenin'Andriamanitra ty de jereo tsara nge ny hoe aiza moa nitovizany zany sary zany Apokalipsy 3:4 eno tsara arany aty amin'ny andininy fahavalo no vavaka ataotsika milotsika ny vavaka ny tao amin'ny lanitrylanitra Apokalipsy 3:4 amin'nomboka andiny fahavalo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo amarana antsika anazy ary ny zava-manana nay efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tena rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitratra andro amanala izy manao hoe masina masina ny tompo Andriamanitra tsy to lay taloha sankehitriny ary ho avy de mandeha moa zany vavaka sy ny maro samihafa eo de andiny fahafolo de iankohako eo anoloana zay mipetraka ambony seza fiandrianina ny loha olona efatra amby roapolo ka hivavaka am'izay velona mandrakizay velona mandrakizay indray no hitatsika eto a fa tsy koa ny efa maty fa hoe velona mandrakizay ahoana indray zany reto fahadalana be nataon'reto monoteisma reto a tena miteniteny foana mihitsy ny tena maro zay le hoe mba mandini daholo Andriamanitra reny nametraka teny hoe za tsy mety maty zany tsy mba olona honisy ka andaingina zanak'olombelona ka anenina ary Andriamanitra eto milaza fa tsy mety maty mihitsy izy a araka nyity sohatra hitatsika eto ty jereo izay amin'izay velona mandrakizay io ivavaka anao inona izy a ivavaka am'izay velona mandrakizay io lay Andriamanitra ray zany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianina de velona mandrakizay tsy mety maty ny dikany zany ahoana nefa ty rahatra manao teisma ty fa lazainy fa hoe io zanak'io ny Andriamanitra ray le zanak'olona sady le zanak'olona io Andriamanitra tsy olona Andriamanitra tsy zanak'olona Andriamanitra tsy mety maty nefa le zany efa maty ahoana moa ny ampitovenareo amin'ny Andriamanitra ray io zany no proof fa tena fivavahana tena démonie mihitsy ny izy fanoerana ny tenin'Andriamanitra marina nahita zany say tsika hoe tena diso daholo ny vavahany olombelona rehetrarehetra satria
tena tsy mety mihitsiny izy ndaotsika aloha enregistré ty ataotsika tahiry ilaina ny fotoanany rehefa misy zara tokony latsika anazy ho azavaina aminareo foana hoe zao ny famarina ny teny ka eto zany tsika rehefa nandeha nahita zay teny zay nareo de mametraka ny ambasadeur-neo sao hoe rehefa diso zany ny fipetrahany ray sy ny zanaka hoe tsy mety mitovy mihitsy ny reo de diso mihitsy ny milaza fa ny ray ny agalina ny zanaka fampianarana demonia mihitsy zany zay zavatra zay fampianarana demonia mihitsy zay tena tsy izy mihitsy ary raha mihitsy le miteny hoe ny ray any agala zanaka agala fanahy masina ko ny ray sy ny zanaka raha tsy mitoko va maika ve ny fanahy masina ny tena izy ongetrika de tokony efa tonga saina ary tsy misy fanahy masina ny vavana zanaka tany amin'ny lanitry lanitra tany iny zao lalàna hoe Andriamanitra ihany ny vaovao hitantsika zao zay tany bokiny aiza moa le izy tao bokiny apokalipsy vakitsika iny ty bokiny apokalipsy toko fa 2 andininy fasivy ty apokalipsy toko fa 2 andininy fasivy vakitsika eo amin'narany Josoa apokalipsy 22:9 de io izy tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany eo sady namampaminany rahalanao sy zay mitandrina teny am'ty boky ity Andriamanitra ihany ny vaovao raha Andriamanitra zany ny fanahy masina araka ny teny reto manao teisma reto hoe io ihany koa ny lasa Andriamanitra ray rehefa avy eo naniny izy nita tao amin'ny lanitra lanitra koa tamin'io sary io amin'ny mahinana anazy ndray zany ary raha Andriamanitra io fanahy masina io tokony vavahana teony eo nefa tsika mety ava rehefa nivavaka ny tao amin'ny lanitra lanitra amin'ny apokalipsy toko fa 4 de tsy nisy vavaka narefa tany am'zareo mihitsy na ny kely azany sady nefa ny hoe Andriamanitra ny vaovao nge vaketsika ny apokalipsy toko 4 de amin'ny andininy fa 8 sy ny fasivy nanahoana ny vavaka nale tato nandeha tato nefa le fanahy masina hita teo leo vaketsika le fanahy masina hita teo zay apokalipsy 4:5 ary nisy seratra azy feo ary kotrokorona nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana io zany le hoe niery sy ny fahefany dada iavamo zany rehefa tena miseho de tena force zay rehefa tonga anareo ditanareo dolo zany ary nisy jiry fito mirehitra teo anoloana seza fiandrianana de fa nafiton'Andriamanitra le jiry fito ary eo anoloana seza fiandrianana hita mivandravandra be eo ko maninona ny tsy ny vavahana le fa nafiton'Andriamanitra maninona tsy ny vavahana tsy ny vavahana izy satria Andriamanitra ihany ny vavahana zay le lalàna ny vakitsika teo hoe Andriamanitra ny vaovao matoy zany tsy ny vavahana ny fanafiton'Andriamanitra tsy Andriamanitra ne zany io avetsika am'izay ary ny sary eo anatin'ny tableau hoe de nanaonao foana mihitsy nge ny olona ny tena izy am'izao efitra mitranga rehetrarehetra am'ty tany ty zao nge vaketsika am'izay le sary avetsika am'izay ny sary ny tiako tenenina zany tia avetsika zany le seza fiandrian'Andriamanitra io any seza fiandrian'Andriamanitra io satria fahita tany amin'ny lanitry am'izay ty sary hitatsika ty de io dada iava eo ambony seza fiandrianan'io zany sarisary izy moa tsy aloha zany fa zyady mampianatra de voatery tsy maintsy manao an'izao ho azonareo ary teo aloana seza fiandrianana de teo le fanafiton'Andriamanitra tahaka ny jiro reo ny fanafiton'Andriamanitra F7 zany F7 fa tsy F16 de fanganareo amy zavatra hafany ty ny ray ty ny ray raha ohatra ka Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra maninona tsy nivavaka teo ny lolo 4 le nivakitsika teo tokony vavaka teo ny lolo 4 sy ny zava-manana efatra fa nefa tsika nety fa tsy ny vavahana ary zareo mazava zany tsy Andriamanitra ivavahana io ce n'est pas Dieu là zany hoe ce ne sont tsy ao anatin'ny klasin'Andriamanitra izy zany Dieu qui ve itande non barage non ty Andriamanitra ny fanafiton'Andriamanitra fa rehefa hitsangana kosa ny Josoa avy any ity ndray Josoa ty miaraka tamin'le boky ny tazomy teo am-pelantanany de mivavaka taminy am'izay ny tao amin'ny lanitry ny lanitra dia ny vavahana reo Andriamanitra anankiroa mazava-be zao reto no ny vavahana ity dada iava ty no ny vavahana ty zany ny vavahana ray ary iny lehibe de ty zany ny vavahana koa faharoa io ataoko fresy maitsomaitso io
io ny faharoa de reo no ny vavahana reo ainzy de reo ny vavahana fa ny fanahy masina tany ataotsika barazy be mihitsy ny hoe non tsy vavahana ny fanahy masina araka ny apokalypsa 4 vo ny vakitsika teo zao vakitsika am'izay izy a lolo ty eny resika sary ty mba hitanareo tsara fa tsy vavahana zany ny fanahy fiton'Andriamanitra rehefa tsika sary mahitsy tsara sy mazava tsara apokalypsa 4 eo de vakitsika amin'ny andininy noko amin'ny andininy fahasivy satria hitantsika teo le sarin'ny fanahy masina zany efa nolona seza fiandianana de eneo gne atrato hoe amin'ny andininy fahavalo no miainga le fivavahan'ny lolo efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra no mandeha voalohany ary ny zava-manana efatra de samy nanana elatra inavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina katrao anatiny ary tsy mitsahatra andromanala izy manao hoe masina ny tompoandriamanitra tsy to any am'le tsy to zany ny andefasan'le teny a lay talosa ankehitriny ary ho avy zay le fandehanan'le teny a lay tsy to de ahonana izy am'diny fasivy ary raha ny zava-mananaina manome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'le mipetraka eo ambony seza fiandrianana de zay velona mandrakizay vetsika ndraisany sary izy nanomezana le vavako ny teo a de mazava-be fa lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana hitatsika io mihitsy ny mandeha io le numéro 1 io ny mahazo an'le vavaka io ty ny mahazo an'le vavaka io no asiko maitsomaitso io le nahazo an'le vavaka io fa le fanahy fiton'Andriamanitra io menamena io a tsy nandehanan'le vavaka tsy Andriamanitra izy nidika an'izay satria lalàna amiteny hoe ny Andriamanitra de vavahana tahaka ny Osao zao ny vavahana Andriamanitra izy fa io fanahy fito io tsy ny vavahana io ahoana mo izy klasinareo Andriamanitra karazanareo fa hoe Andriamanitra ray ihany le gala fanahy masina satria didiny nankety izy zay le hoe tratra an'le hoe ao anatin'ny didy folo daholo ny fivavahana tritarisma sy ny monoteisma rehetrarehetra zareo miteny hoe nyray ihany e gala ny fanahy masina e gala ny zanaka fivavahana ny demonia daholo reo mampifotopototra ny eo amin'ny lantilanitra mihitsy ny reo olona reo ary manambany an'le avo indrindra reo fivavahana reo mpanambany an'ny avo indrindra zavaboary noho no klasena tao mitovy aminy sady manambany a manevateva manao tsinitsinina an'le avo indrindra fivavahana mpanambany an'le tena mpamorony reo za tena mitenanareo olombelona zay mandrea miala tao tena fotom-pampianarana avy any amin'ny demonia daholo izy satria tena mampifotopototra an'io Andriamanitra ray mihitsiny zavaboary ny fedy ataonao ekivala aminazy tena zavatra tsy izy mihitsy zany satria ny sary de hitantsika eo amin'ny lantilanitra moa ko io sary io zao le apokalypsa 5 io a apokalypsa 4-5 zao ty hitantsika eto ty eo soratako mihitsy ty apokalypsa 4 io a 4 eo a de ny 5 io sary hitantsika io hoe zao ny sary tao amin'ny apokalypsa 4-5 zao de ahoana moa nefa ianao de mivavaka amin'io fanahy masina io fotsiny zao lazanao fa io ny Andriamanitra misorany le dadany nefa ny zareo hita tsara tao amin'ny lantilanitra tao amin'ny bokyny ino moa tao amin'ny boky farany arikatra amin'ny bokyny apokalypsy efa ny amin'ny lantilanitra io sary io a tsy ndriko tsara efa ny amin'ny lantilanitra no nahitana fa miavaka ny ray miavaka ny zanaka miavaka ny fanahy masina ary ny Andriamanitra ray zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any no nahazo zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana irery any a no nahazo ny vavaka tamin'ny voalohany ary lay zanaka zay mitsangana eo akaikiny ka mitazona an'le boky indray a nahazo ny vavaka faharoa miavaka tsara mihitsy amin'ny saraka tsara reo fa le fanahy masina teo alohanany seza fiandrianana kosana tsy ny andehana ny vavaka mihitsy ny andre mandeazany dao raha vaketsika ray zay teny zay tsy maintsy vaketsika zay teny zay a ho voninahitra dada iavasy eo soa ao amin'ny andininy fahafolo am'izay de nkoaka eo alohanany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo zay tena mahazava be impresi mihitsy le vavaka hoe enkoaka eo anoloanany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolo efatra amby roapolo ka ivavaka am'izay velona mandrakizay a de anipiny sady boninahitra eo anoloana seza fiandrianana ka anao hoe eto zany le sary defatsika eo io izy io lay mipetraka eo ambony seza fotsifotsy io nandehanan'le vavaka
fa tsy nandeha tamin'ity jiro menamena eo ambany ity précis tsara mihitsy le vavaka hoe eo am'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tany le vavaka iny tao amin'ny lanitra ny lanitra nandeha fa le devoly tety ambony tany miara-miasa amy devoly kosany a ny vavaka tamin'le fanamasina fanafiton'andriamanitra io nalefa nytaony azy ny vavakany zareo rery nanondrana fa nytao amin'ny lanitra ny lanitra nefany a nanao ny sitrapon'andriamanitra nefa aloha izy ty andriamanitra hoe ho ataony sitraponao ety atany tahaka ny eo amin'ny lanitra ny lanitra ny eo amin'ny lanitra ny lanitra tsisy mivavaka tamin'ny fanamasina le olombelona daladala rehetra mivavaka tamin'ny fanamasina tena dala mihitsy dovaka etsika eo zay tenin'andriamanitra zay mbola vetsika eo le Matio efatra falotsika aloha jere ty Matio kely hoe ny sitrapon'andriamanitra ne de tokony atao any aiza misy teo ataony sitraponao ety atany taka ny eny an-danitra aiza misy anindraka izy zao nge mba jerevantsika mba jereva io izy teny zay atao any sitraponao am'le vavaka nampianariny Joshua io hoe rainay zay ny an-danitra ataony sitraponao ety atany taka ny an-danitra izy nareo koa ny rakitsy da oha jerevantsika kely ny vavaka nampianariny Joshua hoe pampianatra hoe ndaso jerevantsika ato zay ny manaky nindra zay zay mahita tenenao ihany hita ao Matio 6:10 raka izy jerevantsika ony zay zany le izy zay ao ny jerevantsika anazy aso aloha Matio 6:10 Matio toko fahenina Matio toko fahenina andininy folo ho tonga anie ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany taka ny eny an-danitra eo zany tenin'andriamanitra dia mazava be mihitsy ny hoe ho ataony sitraponao ety an-tany taka ny eny an-danitra ka ny zavatra hita tany an-danitra de tsisy ny vavaka tamin'ny fanamasina fa le olombelona kely ety an-tany ety kotsany vavaka amin'ny fanamasina izy le olona manao monoteisme sy ny trinitarisme le manao hoe ny ray any egalany zany eka egalany fanamasina mba heverinareo moa zany fandikandalana mahatsiravina tena zany ange tena hoe tena fanambaniny Andriamanitra mpamorony mihitsiny ndo raha vaketsika am'izay le apokalipsa teo tena fanambaniny anazy mihitsiny hoe izy mpamorona zao no ampitoviana amin'iny foroniny tena aloha tsy teteny betsaka fa hoanareo zay mivavaka am'izany rafitra zany miala tao fa tsy izy tsony rehefa teo any amin'ny hery satria fivavahana manambany an'Andriamanitra ka rehefa nanambany an'Andriamanitra no de voatsipiny any amin'ny hery zay ny valiny fa ny devoly ny mpanambany anazy ianareo koa ty manambany anazy de milaza avy nareo fa azo aina de nao be mokondo no defa miteninareo fa aza mianatra amy be mokondo fa lalàna foana io apokalipsy 4:10 de nykoko eo alohana zay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ny olo 420 ka hivavaka am'izay velona mandrakzay de nipy satroboninanitra elohana sisa fiandrianana ka nao hoe jereo am'izay ke le vavaka rehefa aviny hoe hoan'lay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana ty hivavaka ty tena nianana tary zany le fanafiton'Andriamanitra sy zay atao hoe fanamasina nianana teo satria nareo moko mihevitra hoe hivavahana izy de zay mahatonga namiteny azay fa izy tsy mianana zany zareo fa tsy klaseo Andriamanitra izy de tsy hivavahana eo fotsiny izy mipetraka eo napetraka dada iava eo anoloana izy zay nytiny de tsy idiranao momba any am'izay fa tsy Andriamanitra hivavahana io zava-boarina amboarina io 1:10 todika eo amin'ny mipetraka eo ambony sisa fiandrianana am'izay tsy misy mihitsy ny fanamasina vavahana hatramin'ny farany ianao tomponay sy Andriamanitra no mendrika andreny voninahitra sy nihatsy ary ny hery zay ianao zany hoe tsy nindrina tsara mihitsy fa ianao le mipetraka eo ambony seza fiandrianana no andefasany an'ity vavaka ty ka raha ohatrany ka ho any an-danitra tokoa ianao de zay koa no ataonao tsy misy mivavaka amin'ny fanamasina fa direct mivavaka amin'ny dada iavarery ihany fa am'le mahafampianarany demoni zay nataonyreto monoteisme sy ny trinitarisme reto moa de ny monoteisme moa nresantsika zao
de ny anazy ny Andriamanitra ray ihany nataony egalina fanahy masina egalina le zanak'Andriamanitra ka raha Andriamanitra izy nampitoviana am'ireo ahoana ny vavaka tsy nandeha teto tany aminazy fa io nge zareo miara hita daholo e maninona tsy nandeha tany aminy le vavaka azy fa raha Andriamanitra izy tokony vavahana ahoana izy tsy ny vavahana teto ary ty tena efa sara efa any any amin'ny lanitsylanitra mihitsy eo anatren'ny olona 4 ny zava-manana 4 ny anjely rehetrarehetra hatrany amin'ny jaona raha mbanimbanitan'le sary protokôla be to amin'ny lanitrylanitra ve naovana dalàna ohatran'izao hoe raha ivavahana ny fanahy masina ahoana tsy teo izy de natao satria eo anatrehany zavadrehetra mihitsy no miseho le tantara fa ny zava-marina tsy ny vavahana ny fanahy masina noho zany tena miaraka amin'ny devoly daholo nareo zay nivavaka tamin'ny fanahy masina miaraka amin'ny demoni nareo no tena izy miaraka amin'ny devoly nareo no tena izy miaraka amin'ny satana nareo no tena marina mba mieritrereta satria tena hoe ataony ny sitraponao tahaka ny etỳ-tany tahaka ny eny an-danitra ny tao an-danitra tsisy nivavaka tamin'ny fanahy masina ahoana nareo vavaka tamin'ny fanahy masina rehetra fiangonana rehetrarehetra zay mivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra ahoany ty nataonareo ty nametraka amin'ny fanahy masina ho même klasy amin'Andriamanitra ino ny ty nataonareo ty adalàna miopapana mihitsy ny nataonareo ny zavaboary anisan'ny kely indrindra noho ny Yahosoa Yahosoa raha namorona zany fanahy masina zany ahoana zany nareo no manao an'izao fihetsika zao zavatra ny forono dada Iavasy Yahosoa ny andeha ivavahanareo fa tena mitapy mieritrereta ny tena marina efa keny hoe ianao ny tompony sy Andriamanitra no miendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy azy tena tsisy nidiran'ny fanahy masina mba nivavahana mihitsy satria tapitra treo ny resaka dada Iavasy Yahosoa miditra amin'ny resaka Yahosoa am'izay ny orinany zatra efa nisy tao amin'ny lanitrylanitra mihitsy efa vita ny famonjena efa niakatra nakany amin'ny lanitrylanitra io zanak'Andriamanitra Yahosoa io rehefa jerevana am'izay ny sary tao amin'ny lanitrylanitra le tao amin'ny androny tompo zany hoe fanomezam-boninahitra ny Yahosoa moa tsy hovanin'andro io fanomezam-boninahitra ny Yahosoa napetraka tamin'ny fomba ofisialy izy fa Andriamanitra ivavahana sy ankofana ary nomena fahefana amin'ny zavaboary rehetrarehetra am'izay natao ofisiel am'izay le izy de izao ny zatra hita tamin'izany fotoana goavana be zany tao amin'ny lanitrylanitra mihitsiny tamin'izao vaninandrotsika zao satria efa niakatra ny amin'ny lanitrylanitra Yahosoa de ny zavatra nisy tao am'izay no hitatsika sy ny vavahana ny fanahy masina tsy nanao azany tamin'ny fanahy masina ny mponina tao amin'ny lanitrylanitra rehetra hoe nivavaka tamin'ny fanahy masina non fa ty tenananareo de tena efa tsisy trony mihitsy ty tao amin'ny lanitrylanitra tsy misy ary ny fanahy fiton'Andriamanitra moa lehibe indrindra am'ireo fanahy masina andreo zay natonga azy natokany aloana seza fiandrenana dada Iavany zavaboary namboariny ary ny fanahy de natao irahana ahitantsika tamin'ny irany bokyny Jaona toko fahafito ambin'ny folo iny hoe irahana ny fanahy masina Jaona toko faha 9 andiny faha 13 zavatra irahana ve de ivavahanareo Jaona toko faha 9 andiny faha 13 lovaka itsika manoko andiny fahafito fa tsy tafiditra le izy zay fa Jaona 16 fa izao milaza marina anareo fa mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy miala aho de tsy ho avy aminareo ny mpanahitra fa raha mandeha kosa aho de irahako aty aminareo izy jereo tsara io ny rahana io irahako aty aminareo izy io irahako aty aminareo izy aleoe tsika tsindry-peo tsara mihitsiny ihany ny mampalaky an'ity sary ty de hitanareo tsara am'izay mijery tele rehetrarehetra satria moa de fa tele zao no malaza ny fijerevana ty fampianarana ty nao amin'ny internet no amin'ny zavatra hafa zany de vakeo tsara ty jereo tsara ty irahako ny fanahy masina de ny mpananatra zay irahana zany le mpananatra zany
ka le mpanantra moa tsindra fa le fanamasina tikan'izay io le iaraka amin'ny olona le ilatsaka amin'ny olona de ho hita sy ho rezy ka raha ny rana izy zany a rehefa ny rana ny fanamasina de le mpaniraka lehibe noho zay maniraka ny mpaniraka lehibe noho zay ny rana ka zay no mahatonga ny hoe zatra kely nge zany fanamasina zany ny fanafetin'Andriamanitra tsy vavahana zany profony zany le atao amin'ny lantilanty hitantsika tsara fa tsisy nivavaka tamin'ny fanamasina tena andray aza ka mieritrereta am'izay zany dikan'izay a rehefa tsy nivavahana fanamasina de aza mbolalao foana manompo zao aza mbolalao foana tsoy fa ny fahendena manoro-hevitra am'izay zy ady a marana anazy a eoke jerevantsika sary firy ny Andriamanitra hivavahana araka ny fahamarinana io a anankiroa ny Andriamanitra hivavahana araka ny fampianarana Yehosoa le fampianarana tsisy kilema sady salama aza olana fiainana mandrakizay mahatonga anao tsy manota intsony mahatonga n'Andriamanitra hiaraka aminao a dia mafisoko aminao faharoa ny Andriamanitra hivavahana ary hita tao amin'ny lantilanty zany sary zany roa no hita tao ny hivavahana fa tsy hivavahana ny fanamasina ary eo Andriamanitra anankiroa de ny ray lehibe ny ray kely a ny ray de lehibe a ary le zanaka kosa ny kely satria lay ray de naniraka ny zanany a io zany a kely le zanana nodikazay kely le zanana satria ny rahana zay lehibe dia zay maniraka zay ny lehibe zay rehefa mivakitsika moa izy tao amin'ny tsoatra masina teo iny a avetsika vakina mihitsy le hoe zay maniraka no lehibe no zay naniraka anazy araka voalaza amin'ny Jaona 13:16 jerevantsika kely a Jaona 13:16 Jaona 13:16 vakitsika tsara ny mpaniraka de lehibe no lay ny rana kanefa le Yehosoa de niteny foana hoe zany rana io zany a lehibe zany de ny dada Iava Jaona 13:16 lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny andefo tsy lehibe noho ny tompony naniraka noho ny maniraka azy ny lehibe zany a dia ny tompony andevo ary ny lehibe zany a de ny maniraka fa tsy niraka fa tsy ny rahana mazarabe zany ka matoa ny fanamasina ny rana de hatrany am'zay hatrany amin'ny fanafetin'Andriamanitra tsy lehibe zany ary matoa hoe tsy ny vavahana tsy Andriamanitra zany io fa ny lehibe zany zay naniraka de dada Iava sy Yehosoa reo ny Andriamanitra hivavahana roa misaraka tsara tao amin'ny lantilanitra io irantsika mahita io sany zany avakeo tsara ny Apocalypse 4:5 fa io nitanareo ao io de mirary soanareo ny ambassadeur-ny Yehosoa ho tonga soa ty amin'ny lantilanitra am'izay a hiaraka amin'ny ambassadeur-ny Yehosoa sy ady a ho any amin'ny lantilanitra tsika fa ny olona tsy manota irery any mahazo miditra ao amin'ny lantilanitra ary zao le fampianarana tsy misy kilema mahatonga anareo tsy manota intsony a ary hoentiko any amin'ny lantilanitra nareo zay neviko ho anytsika rehetrarehetra andao ho anytsika azo antoka lalana makany zay no mahatonga ny hoe efa misy olona ty Madagasikara 2 ny isany efa tsy mahay manota intsony efa ny ala tamin'ny fahotana efa tsy mahay manao ratsintsony mba anjaranareo hafa firenena koa miditra antsehatra ho isan'izay tsy manota intsony a manaraha any Yehosoa izay toriny ziady a satria ziady any nampianatra nareo zao fampianarana zao a de zay le lalàna hoe izay nampianatra manao batisa rehefa resy lahatra n'zany fampianarana zany ianao andositra ny adeziran'Andriamanitra ty ompitena zay tsy mety mino ny fampianarana io a hodorany Yehosoa am'izay satria mpanota ka rehefa tsy tianao no hodoran'Andriamanitra manaraha ny ziady a de zany ny raha ny Yehosoa hitondra nareo any amin'ny Yehosoa hitondra nareo any azo antoka lalana makany 100% satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe aza manota intsony ka ty rafitra ty reo de efa mpanota ny manao an'izany monoteisme zany tsy hoany zany reo nydikan'izay ny trinitarisme ny trinité zany mpanota koa reo tsy hoany reo zany zay rehetra mpiaraka amin'io Andriamanitra trinité sy monoteisme io zany ho any amin'ny elo dao a mandrosiry anao dikan'izay manoro hevitra anao mandrosiry fa zao ny atao hoe mpanota mpandika lalàna mpanambany an'io Andriamanitra raha io ilay Andriamanitra ray tompony hazavana lehibe no ambanina am'izao sary hoe ny ray any egalany zany ka egala fanamasina fanambanina tsisy oatra zany aza tao an'izany tsony ny famarinana tokony arahanao fa manaranao ny teny ziady a manompo zao a aveto abatisa rehefa resy lahatra de nio tsara ny fampianarana rehetra ao anatin'ny YouTube ao feno fampianarana mihitsy ny ao amin'ny Yehosoa TV aleo sorataketo mihitsy izy sao de tsy ianareo aleo sorataketo mihitsy izy a apetraketo le adresy zany a entinareo tsara any ataotsika stylo hoe mahafinaritra be ty a jerevanareo anatin'ny YouTube ty tsy hita ty hoe ty kanalina ty hoe Yehosoa
TV zao io njerevanareo a de ny WhatsApp zany io WhatsApp io kosiny a ho an'zay resy lahatra rehetra de manoratra ty aminay aty a satria direct makaty aminay io plus 261 ho an'zay resy lahatra any ampitan-dranomasina indrindrandrindra 32 32 86 et 663 98 io zany a no andefasinareo WhatsApp a soratako mihitsy ny WhatsApp ohatry atsika soratra mangamanga mihitsy WhatsApp io WhatsApp voilà manoratra mino reo na mitady an'io adresy nareo a ty zany a YouTube ty Osoa TV ty a YouTube ty tande miclipke YouTube fotsiny nareo de tsy ande tadiavo ty ao amin'ny YouTube ty a de mifandray direct amy ziady anareo ty zamony mampianatra nareo ty a mifandray amiko direct nareo amin'io de hitanareo daholo mifampianarana zay tsy azonareo amizay a mbola isy fotoantsika anao émission direct de afaka mametraka fanontaniana amiko daholo nareo ny ampitan-dranomasina any fa fotsiny ataovy amy teny anglisy na teny frantsay de teny sinoa zay nareo mbola valabo eto amitsika eto a de teny malagasy moa zany ma malagasy rehetra afaka mifandray amiko daholo nareo moa nareo efa resy lahatra ny fampianarana de miantso avy hatrany amin'io telefony io hoe mba anosoratra anarana mibatisa hoe za de ahoana ny tokony ataoko a fa zaho any amy lanitra iaraka aminao a miaraka amiko zany ianao eo amy garantianao 100% makany ianao tsy misy problème mihitsy olana zany hoe inona ny souci non tsy souci sans souci makany amy lanitra ny fantatranao miaraka amiko satria zavy ihany matoy ianao afaka mifahotana raha mitory an'izao fampianarana manala fahotana zao za de tsy olombelona mitovy aminareo ny mampianatra anareo an'ity fa zay ny rahana mbola teo aloha ny azoko tenena aminareo zay ny rahana ny tonga eto aminareo eto a matomba moka zao fampianarana mbola tsy hainareo mbola tsy hitanareo mbola tsy fantatrinareo de areo io fampianarana io ka rehefa resy lahatra nareo any amy lanitra ny lanitra de atsovy za io ny ahitanareo ana ary ao ny fampianarana atony Osoa TV io a io zany a no télévision internationale rahanareo amiko a hijerevanareo ny teny mamonjy anareo zay teny tsy azo angalarina tsy azo angalarana tahaka fa rehefa resy lahatra de manatona ny ziady a atao batisa zay anao va tena tsy me manota intsony fa raha voatra zay anao manota foana ianao eto ihany no afaka ianao rehefa manatona le nampianatra anao vo afaka atria le nampianatra ny manao batisa vo raisinao daholo ny atsarana de afaka ianao rina zay tena tsy me manota intsony tsy misy devoly afaka manafika anao zany tsy azo ny devoly tafihana zany tsony ianao ndray lasa manafika devoly manomboka eo zany natao Andriamanitra mahery tompony fahefana amy lanitra ny lanitra sy ny tany ety ambany a iaiavano anarany ary Iaosoa le zanany manatona aza mataotra intsony fa tena famonjeny ty le Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba no miteny hoe Andriamanitra tsy miheno ny mpanota noho zany raha ohatra ianao ka te hiaraka aminy tsy maintsy mipetraka amle toerana hoe tsy manota intsony tsy misy fivavahana eto ambony tany mahavita manafak'olona tsy manota intsony noho zany a manatolona ny ziady a fa ziady a de ny raha ny Osoa ary ny raha ny dada Iava hitory any Osoa ka rehefa manaraka ianao de manao batisa atao amin'ny Osoa de ho lasa mpiaradia amin'ny Osoa de ho tovako any amin'ny Osoa amizay ianao tsy anota intsony ianao a ho afaka amin'ny fahotany ianao a tena sambatra be ianao zay zany ny teniko a ary etsika maraparanana fotoana de manara-maso foana moa zany ny atsarantsika dia zay ka samia mieritreritra tsara mandinika tsara ny am'izay sariny miko teo zay averiko tsara le adresy de dinareo leo ty averina tsara ty a raiso tsara aleo soratana sao de misy olona tsy mahay mamaky ndray fa aleo tena atao tsara mihitsy ny tia le numéro ty misy plus a reo de tsisy plus fa misy plus vo mety ataoko ngeza be de afaka mijery daholo na dadabe a na bebe misy plus 261 32 86 663 98 reko tsara plus 261 32 86 663 98 zay namararantsika ny fotoana de mirahasotsika samyteny Osoa ary ao tsara ny fampianarana
ny fampianarana anankiroa sy ngamba no hojerevantsika farany a dia misy am'izay ny fandinianareo lalina resy lahatra manatona an'izay ady mandefasa message amin'ny WhatsApp mba izao miteny anglisy tsy miteny français raha azo atao fa raha ohatra anao tsy maintsy miteny hafa amin'ny appel dia lefasy fa tsy maninona fa hitantsika foana ny atao fa raha mbola azo atao dia atao hoe miteny hafa ihany amin'ny teny anglisy français zay ny azo tenenina dia raha azo atsika samy teny soa ary efa afaktsika misaotra betsaka dada Mahalaiava tena famonjena ny ataonao tena efa miazakazaka ny famonjena satria tonga ny farany kely sisa ny fotoana kely sisa dia ho tanteraka ny zavadrehetra avoto ny olona dada Iava reny efa nanaraka ny teninao rehetrarehetra ireny indrindra fa ny any ampitan-dranomasina zay efa nihaino ny fampianarana sy nanaraka ny teny aza atao misy votsitra intsony reny dada Iava Josoa mangataka mihitsy ny zay ady any fanahy masinao tena hiasa mafy mihitsy hiasa mahery ho amin'ny fisintomana ny saina izy ireny hitodika amin'ny fampianarana mba hitodianao any aminao Yahosoa fa io sisa no antokany hafana mifandray aminao Yahosoa ianao ny tompon'ity teny ity ianao ny tompon'ity fampianarana ity izany raha anao ary tena mampianatra ary miezaka mafy manao ny haiko tsy ho zavatra mba hamonjenan'ny olona ho valin'ny rahanao masina izay nalatsaka ao teo amin'ny azy fijaliana aza atao misy very ny olona izay mandray Yahosoa tena aoka ny fanainao masina tena hanerin'ny sainy ary hanerin'ny fony mba hamonjy ilay fanao ao anatiny ao mba hovonjena ho any aminao amin'ny alalany ny enony ny fampianarana ary zany mbola angatako aminao aoka ny fanahy masinao ny ampianatra azy ny teny izay nampianarana rehetrarehetra ny fanahy masinao anory sy anokatra ny sainy dia zay rehetra voalahatra ho amin'izany na iza dia zay avy any amin'ny lanity ny lanitra rehetrarehetra dada Iava Josoa aoka tena hiasa zay rehetra avy any aminao ho amin'ny famonjenan'ny olona aza vera misy overy zay rehetra efa nahita aza vera misy overy zay efa nandre aza vera misy overy zay rehefa nijery na fantatra ny teny marina anao ataovy ho sainitsainy ny andro amanalina zany mahatonga na mangataka ny fanahy masina mba ataonao be dia be ny fanahy masina andeha makety andresy lahatra ny olona zay efa voalahatra ho any aminao sy izay rehetra efa nofidinao ihany koa sy izay rehetra efa nantsoinao hitodika ho any aminao ary sy ady mangataka mihitsy ny mba ho maro ihany ane na dia vitsy ary izy ireo satria tena vitsy mihitsy le ho any aminao manoloana an'le 8 miliara nisan'ny olona eto ambony tany fa tena vitsy le ho any aminao anefa mangataka amin'ireo vitsy ireo ataovy maro ny hafa-firenena mataovy maro ny hafa-firenena Yahosoa ataovy maro ny hafa-firenena voninahitra anao dada Mahalaiava ary voninahitra anao Yahosoa amin'ny anaranao Yahosoa anaovana izany fafakarehetra izany halleloia amen dia miratsy ho tsiketra samy miteny Yahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray dia mahereza foana manaraka amin'ny fampianarana aza diny mihitsiny ny mijery ny fampianarana io manaraka an'io foana efa ao anatin'ny YouTube ao ny fampianarana reo ny ampitan-dranomasina jereo ao anatin'ny vidéo ao anatin'ny Yahosoa TV tena jereo ao ary misy teny frantsay teny anglisy ao ary efa misy toromarika omenany hafa-firenena koa hoe mba arao le sita misy sita rahanareo kosany ao ao amin'ny hafa-firenena misy sita rahanareo nega meko kely anaran'le sita aloha ho soratako eto koa dia am'izay zany hitanareo tsara hoe sy ady amy mihitsy nanoratra an'lisy ka ho jerevako am'izay ty anaran'le sita na natape fotsiny RTV Yahosoa R io T D V ka ny sita moa tsy majuscule fa minuscule reo zao Yahosoa de .com io ny sita anakaiky jerevanareo RTV Yahosoa.com dia tonga any amin'ny sitinareo dia afaka mijery zavatra be dia be tsara mihitsy ny ao na amin'ny teny maro samihafa renareo daholo dia misy sita anakaiky koa ny ao RTV tsy moa izy HF
f io ny anankiray RTV SFF sita daholo io a de ny farany a Yahoshua RTV .com daholo zany ny farany fa tsy maninona mety daholo fa raha ao anatin'ny tony Android atao zao vao miteny hoe Yahoshua fotsiny a de efa tonga eo nareo tapenareo fotsiny Yahoshua de tandre io ny hitanareo voalohany eo ro sitareo ny hitanareo voalohany a de trany de afaka misafidy amreo nareo a any amin'ny Google zany ny tapenareo nio mitapen'io Yahoshua nareo ny amin'ny Google de Google de miseho ny RTV Yahoshua RTV SFF de ny Yahoshua tsy ampy Yahoshua ty leo le vakidy pitsika kely ty a tsitsika kely ato Yaho u io zany ato a u ya de h Yahoshua RTV zao Yahoshua RTV zany a no hitanareo de afaka miditsy anareo de mijery fa mita karazana langy anaky telo nareo fa mandeha ao a de afaka mijery misafidy a misy fampianaranao de misy direct ihany koa nareo azo jerevanareo a afaka mijery an'izay vidéo direct nareo a zay avy ety aminay a mitondra an'izao fampianarana zao zany fa de miraso nareo ary a anaraka an'izay natray farany a de tahinao soa daholo ho manakandre avy